Ny mava kosa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena ho tanterahany eto amintsika ny 8, 9 ary ny 10 jolay ho avy izao ny andiany voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Afrika faritra fahafito eo amin'ny taranja beach volley mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra ary ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja volleyball Michel Jocelyn andria mandimbisoa. Voalohany indrindra aloha toy ny fivoriana nataon'ny comité ny zone 7 tany Maurice tamin'ny voalohany volana May dia nanapaka zany fa anao atao eto amin'ny Madagascar ny édition voalohany amin'ny beach volley zone 7 nation izay ho atao any Mahajanga amin'ny faha 8 sy 10 volana Jolay. Ho antsika malagasy aiza ho aiza ny fanomanana mety anahoana ny endriky ny hoe ekipa pirenena ao anatin'izay beach volley zone 7 zay. Ok, zay indrindra zany hoe izay fa nanao le championnat de Madagascar beach volley tamin'ny volana décembre teo dia niainga tamin'iny ny fitilinan'ilay solotenantsika dia natsaraina zany mazava ho azy niezaka ny tsara foana dia nivoaka izay nanao entraînement androany zany ireo ekipa manao ny mandrakotra ny ekipatsika zany manomboka zany zao ny fanomanana zay arahana miasa ny fédération anankiroa ny pétanque zany zay mampiatrana ny hoe atao amin'ny bateau beach. Andiany voalohany no an'ny zone 7 le izy ho antsika mpandray manokana aiza ho aiza ny herintsika hibatana ny amboara. Mazava ho azy nefa ny Madagascar no mamelona ny zone 7 ary rehefa matoritorytsika dia matoro ny zone ka amin'izao fotoana izao ny andraikitro zany amin'ny tatana ny développement ny zone 7 amin'ny représentant ny zone 7 amin'ny développement amin'ny KVB dia ny tanana zany zavatra zany dia izay no vokatra tsy maintsy ho azontsika zany satria tsika ihany no mamela azy ary tsika tokony sangany amin'ny zone 7. Raha tahak'izay ny amin'ny beach volley manahoana kosa ny fandarana asa ho an'ny fédération amin'ny volley amin'ny ankapobeny. Akoatran'le fanomanana sy ny fikarakarana an'ireo ankizy amin'ny alalan'ny tetikasa African Dream izay efa nilancenay moa zany dia amin'ity taona ity koa zany araky ny fivoriam-bena ataon'ny KVB tany Egypte izay natrehanay dia niady mafy zay mba ampiatrano an'izany atao hoe fananana kanina zany dia nahazo soamatsara ny fahatokisana avy any amin'ny KVB dia isika zany zao amin'ny volana août manomboka amin'ny faha 17 ka hatramin'ny faha 20 volana août ampiatrano ny atao hoe champion d'Afrique des nations cadette U18 filles zany ka dia efa manomana zany koa zay manomboka zao toy n'ilay fananana champion de Madagascar U18 filles natao tamin'ny volana mars teo.